Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fa miarabantsika rehefa malala tratry ity alatsinainy fa 7 ny volana martsa ity. Ny voalahatra ho mofinaina antsika anio dia boky ny Jérémie toko 2 liny fa 7 ka hatramin'ny liny fa 13 aminaran'i Jesosy. Ary nampahafantarin'i Jehovah ka dia nahalala tamin'izany dia nasehonao ahy ny fanaony. Fa izao dia tahaka ny zanak'ondry bonaika izay entinao vonoina ary tsy fantatro fa izao ny tetika nataony namelezany ahy. Aoka zobantsika ny azoba amin'ny vony, ary aoka fongorantsika hiala amin'ny tany ny velona mba tsy ho tsarovana intsony ny anarany. Nefa ry Jehovah tompony maro izay mitsara marina ka mamantatra ny vosiny fo, aoka ho hitako ny famalinao azy fa aminao no efa nanakinako ny adiko. Koa izao lazain'i Jehovah ny amponinao anatota izay mitady ny ainao ka manao hoe aza mamilany aminaran'i Jehovah fandrao tananay ianao. Izao lazain'i Jehovah tompony maro, indro valiko izy ka ny zatovo ho faty-tsabatra ary ny zanany lahy sy ny zanany vavy ho faty mosary. Fa tsisy angana izy fa mahatonga loza amin'ny mponinao anatotao amin'ny andro amalina azy. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Manakariva ry havako ny antso izay miantefa amintsika dia misy vato misakana isan-karazany tsy ahavitany ireny antso ireny. Ny antso dia mitaky fanoloran-tena. Saingy eo am-panoloran-tena isika na eo am-panatanterahana ny antson'Andriamanitra dia misy zavatra mandrakariva izay manakana ny fanatanterahana ny antson'Andriamanitra. So ny andrika maro samihafa ireny sakana ireny. Misy mandrakariva ny sakana. Mety ho sakana tsy ahafahantsika manatanteraka ny antson'Andriamanitra, mety ho ny tenantsika, mety ho ny momba antsika zany, mety ho vato misakana tsy ahafahantsika manao ny asan'Andriamanitra. Tsaroantsika ny itson'Andriamanitra ny Mosesy. Fa Mosesy manao hoe lafa Andriamanitra irahana fa zangy tsy mahay mandahateny zangy badalely sy ny sisa rehetra. Mety ho vato misakana tsy ahavitana ny asa indraindray ny fijerintsika ny tenantsika. Fa mety ho vato misakana faharoa koa dia ny manodidina antsika. Ny manodidina antsika. Tahaka an'izao hitantsika amin'ny boky ny Jérémie zao. Jérémie irahina aminany, Jérémie nirahin'ny tompo ilaza ny hafatr'Andriamanitra, dia resin'ny Jérémie ny vato misakana teo amin'ny tenany. Efa nandahy ihany izy ny teny hoe za tanora, za zaza, dia hoy ny tompo taminy aza manao anao hoe mbola zaza fa andeha amin'izay any rahako anao ianao. Fa izay olanao tsika teto faharoa izay amin'ny Jérémie dia tsy ny tenany loatra na teo azy ny nahazaza azy. Tsy ny tenany loatra na dia teo azy ny mamparefo ara-pahasalamana azy be Jérémie samy mpaminany marefo dia marefo be ranomaso aza. Fa izay vato misakana dia izao ny mponina. Tao anatin'izany ny mponina tao anatota izay voalaza eto. Ny mponina izay tsy nety ny aino ny faminanian'i Jérémie mpaminany. Tsy nety ny aino ny afatr'Andriamanitra nampitondraina ny Jérémie mpaminany, ny mponina tao anatota. Dia eo rehavako malala no mampieritreritra antsika. Na inona rehavako malala rehefa asain'Andriamanitra tanterahantsika ilay asa ka mandeha amin'ny finoana isika, mitondra izay mety ho vato misakana maro samihafa eo amin'ny azo fijalian'i Kristy, dia vahan'Andriamanitra ireny olana ireny. Ny sitrapon'Andriamanitra ry havako tsy maintsy tanteraka. Ndraindray tsika eo am-panaovana irahin'Andriamanitra manao zavatra dia ndraindray miolako vy, miolako vato, miataka kely atsy, mitady fomba hialana amin'ireny zavatra asain'Andriamanitra atao ireny. Fa matetika kosa
de voateriny mahazaka mpitiavany tompo ihany isika ka manatanteraka ny asa ary efa manatanteraka ny asa tsika de misy vato misakana de io fa ny tompo indray no manaisotra ireny vato misakana eo an'loatsika ireny teto a de novaliany Andriamanitra ny mponina tao Anatota satria nitarainy Jeremia ozy Jeremia to hoe za nge tompo izao no lazainy tamiko hoe zao ny zavatra ataony amiko hoe za zay nirahinao dia namaly ny tompo nanao hoe amiko andiny faraiky amby roapolo mo dia namaly ny tompo indro valiko izy amin'ny andininy faharoa amby roapolo reafako inona ampianarin'ny Jeremia mpaminany eto rehefa tojo vato misakana isika eo am-panatanterahana ny asan'Andriamanitra dia Andriamanitra ihany no itodiana ary Andriamanitra ihany no manaisotra ireny vato misakana ireny Jeremia tsy namaly reto olona reto mihitsy fa nametraka ny adiny teo ampelantanan'Andriamanitra ary tsy hoe tsy nametraka ny adiny tsy hoe tsy namaly ihany Jeremia fa nametraka ny adiny teo ampelantanan'Andriamanitra fa Jeremia kosa tsy namaly ratsy taraina tamin'Andriamanitra izy de Andriamanitra namaly ho an'ny Jeremia rehavako malala ndraindray tokoa de mety ho todo zavatsarotra sika de eto amin'Andriamanitra eo amin'Andriamanitra no hitondrantsika ny fetratsika zay zakatsika eo amin'Andriamanitra no hitondrantsika hoe tompo reraka trotraka vizana no ny antsonao na vizana no ny zavatra avelanao lalovako de enteo amin'Andriamanitra ihany Andriamanitra ihany no manaisotra ireny vato misakana ireny Andriamanitra ihany miado atsika eo anatreny reny vato misakana ireny any azo fijaliany Jesosy zay efa fandresenao atsika no manaisotra ireny zavatsarotra lalovantsika ireny rehefa miatrika ny zavatra asain'Andriamanitra ataotsika amin'ny finoana isika amin'ny fanantenana isika amin'ny fatokina isika fa tsy manda tsy hoe za tompo mahita ny vato misakanoa de za tsy anao za tsy mahavita tsony fa ataovy ao anatinao mandrakariva ny fahavonona nanao ny asan'Andriamanitra na eo aza lay vato misakana na eo aza lay olana fa lay olana hoentinao amin'Andriamanitra fa mamaly izy miaino izy ary raha misy zavatra mampiavaka ny faminaniany Jeremia mpaminany de izay Andriamanitra miaino ny vavaky ny mpanompon'Andriamanitra izay Andriamanitra miaino ny vavaky ny mpanompony Andriamanitra manona ny antso ny mpanompony Andriamanitra mandreny taraina ny mpanompony ka manaisotra ny vato misakana tsy androsoana amin'ny fanoloran-teny manaisotra ny fandrika isan-karazany ka mahatonga ny olona manavao fanoloran-tena isan'andro rehavako malala ndray misy zavatra mety ho manahirana anao amin'ny asa amin'ny fiainana ka tsy ahafahanao mivelatra tsy ahafahanao mandroso de zao eto amin'Andriamanitra ento amin'ny tompo zany fa ny tompo manampy anao de afaka mihoatra misakana mitsambikina izany vato misakana izany ianao tsy noho ianao fa no Andriamanitra ivavaky sika tompo misaotra anao rahay ny amin'ity faminaniana zay menao anay ity mampafantatra anay fa nandray ny fiaina kristianina tokory tompo ao anatin'ny fanoloran-tena de misy zavatsarotra lalovana misy zava-manahirana de mivavaky zay tompo mba tsy ho any amin'ny zava-manahirana ny masonay fa any aminao Andriamanitra ataovy resinay ny zavatsarotra tao am'izay tsy ho variana hibanjina ny sarotra fa hibanjina anao Andriamanitra de meteza tompo ampiorona anay eo amin'ny finoana amarino aminay fa ianao ny miado anay ianao ny vahaolana ao anay ao anatin'ny fanatanterahany asa fanompona zay tianao tanterahinay
amindreo fo zay tompo am'izao fotoana ny karemy zao tao miatsaro anao vavak'izay ho an'ny fiangonanao ho an'ny mpino rehetra maneran-tany tao amy andiny tena iona aminao Jesosy ahatserovana fandresena ary ahatserovana fibebahana eo anoloan'ny azo fijalianao de ta io ny tanyrazanay ta io ny ankonanay ta io ny fiainana tsirairay avy Jesosy ho fiasana eo am-pelantananao amin'n'an'i Jesosy Kristy mpamonjy amen.